Araka ny fahafantatsika dia StarTimes dia misehatra amin'ny télévision numérique. Tsy nijana tamin'izany izy fa nisy ihany koa ny panneau solaire na ny herinaratra madio izay natomboka tamin'ny herintaona. Androany izay dia efa mampafantatra anareo ny panneau solaire na ny herinaratra madio dia tsy inona izany fa ny kit S35 8V. Ao anatin'ny kit S35 8V dia misy ny jiro anankitelo LED izay tsy mety vaky. Ao ihany koa ny batterie, misy ihany koa ny entrée câble. Ny fomba hisargerana azy io dia ao anatin'ny 5 ora ary maharitra 6 ora ny faharetan-jiro. Nataonay moa izy io mba hitsinjovana ny olona rehetra izay tsy manana jiro, na ny any ambanivohitra na ny eto an-drenivohitra. Izy io dia garantie herintaona ary ny vidiny dia 179 000 ariary monja. Araka ny teniko teo hoe natao izy io mba hitsinjovana ny olona tsy manana jiro na ny any ambanivohitra na ny eto an-drenivohitra, dia nataonay ny fanamorana ny fandoavam-bola. Izany hoe ny vola voalohany dia 99 000 ariary, dia ny ambiny aloha anatin'ny 3 volana 38 000 ariary isam-bolana. Mariako fa ny kit S35 8V dia hitantsika any amin'ny botika ny StarTimes rehetra ary any amin'ny mpaninjarany StarTimes ihany koa. Raha mila fanazavana fanampiny dia afaka miantso ny 020 22 207 75.